Raha toboko lafinaritra toboko vavy tafarak'eto ndraitsika amin'ity takarivany alatsinainy ity ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao faharoa eto fahita lavitra ma TV manasa anao mpananjany zay anaraka izany hatramin'ny farany ny akon'ny famoahana ny voka-pividianana ofisialy izay ho ataon'ny CES atsoatso tao aorianan'ny famoahany senity ny voka-pividianana vonjomaika no isan'ny arahantsika amin'ity takariva ity eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny femiely ny nitiny sy ny alatsinainy mainty na ny lundi noir tamin'ity androndroany ity ny fifehezan'ny mpitandron'ny filaminana ny fandriampahalemana tao anatin'izay ary isan'ny hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny eo amin'ny kalitao ny solika izay isan'ny mampitaraina ny maro ary ny fisondrotan'ny vidin'ny sigara taorina ny namohan'ny senity ny voka-pividianana vonjomaika tokoa tamin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny 20 volana desambra lasa teo dia efa miomakomana ihany koa ry zareo anivon'ny CES ny fitsarana manokana misahana ny fividianana amin'ny famoahana izany meloha izany nefa dia eo am-pandiniana sy fandraisana ireo antota taratasy izay mirakitra ny fitorinana ny fitarainana tanterahana tamin'ireo fividianana tamin'ny 20 volana desambra eo anivon'ny CES amin'izao fotoana izao na ny fividianana solombavam-bahoaka na ny fividianana solombavam-bahoaka na ny fividianana filoham-pirenena moa dia saika nandraisana izy ireo fitarainana avokoa. Mitoy ny fandinihan'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fividianana ny antota taratasy fitoriana mikasika amin'ny fividianana izay nataony 20 desambra lasa teo. Tamin'ireo fitorianan-jato ny voarain'ny CES dia misy ny fangatahana fanilehana ny kandida samy nahazoana fitoriana izay avokoa na ny fividianana filoham-pirenena na ny fividianana solombavam-bahoaka. Ho an'ny fividianana filoham-pirenena dia ny kandida Rola, Ery Rajaonarimampianina sy ny Dr Jean-Louis Robinson dia samy naraisan'ny CES fangatahana fanilehana avokoa araka ny harena avoakan'ny CES laharana ohatra iray tsipika CES tsipika AR tamin'ny 4 janoary 2024. Ho an'ny fividianana solombavam-bahoaka dia fitoriana fanilehana kandida hatrany amin'ny 17 mivoarainy teo anivon'ny CES. Anisan'ny kandida maro voakasika izany fangatahana fanilehana izany avy amin'ny mampara ao anatin'ny farim-pididiana samihafa toy ny eto amin'ny distrika enina eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Kandida tsy miankina maromaro ary kandida avy amin'ny fikambanana malagasy miaramianga ihany koa dia anisan'ny voakasika ny fitoriana mangataka fanilehana izay. Ny kandida voakasika ny fitoriana fanilehana dia nomeny CES 720 ora anolorana amin'ny fiarovan-tenany. Fiarovan-tena izay farafahatarana napetraka ny ariva teo tao amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fividianana etsy Ambohida. Raha mikasika amin'ny voka-pividianana ofisialy tamin'ny fividianana filoham-pirenena dia andrasana hatramin'ny 20 janoary ny fanapa-kevitry ny CES.